Coucou, avenareo. Revisaditra. Inona mampiavaka anazy ary? Dia ho hazavaina aminareo hoe inona mampiavaka anazy satria isika dia manao lalakitakisoa daholo. Inona ary ny atao hoe revy? Alaina ohatra prisipa anankiroa. Miaraka mandeha misotro toaka ianareo roa. Dia misotro toaka be ny lehilahy, misotro toaka be ny vehivavy, mamitampina ianareo roa. Izay dia atao hoe ditra. Satria nareo dia tsy nahalala an'ilay antonony, tsy nahalala an'ilay hoe tokony hatraiza ny fetran'ilay izy. Fa ilay atao hoe revy, raha niaraka ianareo roa nandeha tany amin'ny fisotrosotroana tany, dia nisotro kely ohatra hoe iray sotro kely madama, dia lany sotro kely somary iray vera kely na roa vera kely, dia izay no atao hoe revy. Mahalala ny zavatra antonony, izay no atao hoe revy. Ohatra ndraiky mandray karama. Mandray karama androany lahy, mandray karama indry androany. Tonga dia lasa lahy mandeha miaraka amin'ny vehivavy, izao karazam-behivavy rehetrarehetra izao, dia avy eo tsisy vola intsony ny ampitson'iny. I madama ao an-trano nefa tsy nandray vola ihany koa fa lanin'ny lahy tamin'ny fatim-behivavy ny vola. Inona izany? Ditra. Ditra izany. Fa raha ohatra indray lahy avy mandray karama androany, ny vola raha ny tokony ho izy dia andro tokony karama lahy mena madama. Madama ange mitsinjara izao zavatra rehetra atao an-tokantrano ao. Ilay kolazin'ny mpianatra, savony, sira, menaka, vary, laoka, tsinjaran'ny madama daholo izany. Ny ankizy ihany koa tsy maintsy rovitra ny akanjo, fividianana akanjo, ny frais isan'andro, totaly daholo izany. Amin'ny ankapobeny izany dia madama no mila tsy maintsy mitsinjara an'ilay izy. Ny ampahatelo ny anjaran'ny lahy no mampirina an'ilay izy. Dia izay, revy izay. Ny tokantrano tsy efa nirery. Matoa hoe lahy izay naka vady dia vonona izany lahy hiady mafy ho an'ny tokantranon'ny lahy. Fa raha ohatra lahy ka mbola tsy vonona dia mijanona foana célibataire, tsisy maharatsy an'izany. Ohatra indray koa revy sa ditra. Prisipa anankiroa miala sakana. Tsy avelan'ny ray aman-dreny ianareo hiaraka satria tsy tiany ny fiarahanareo. Mafy loha be sarotra tenenina dia bevoky rakalakely. Dia revy sa ditra? Ditra. Efa nirarana tsy hiaraka dia mbola niaraka ihany, ditra ilay izy. Fa raha ohatra ka ny tenin'ny ray aman-dreny ianareo hoe tsy avela dada sy neny izay fa hiezaka hanaraka ny teny dada sy neny dia revy ilay izy. Fa io koa aloha misy fahadisoan'ny ray aman-dreny ihany koa amin'ny ankapobeny. Ny ray aman-dreny dia tsy mba mitsotra amin'ny zanany hoe ianareo matoa nareo tsy avelanay hivady, tsy avelanay hanao sipa, dia ho bevoka angendritra piso kely. Tsy izay, tsy manaitrehitra an'izay ny ray aman-dreny. Fa dia tsy avela fotsiny ilay ankizy, tsy mahazo manao sipa tena, tsy mahazo mivoaka ny tena. Dia inona moa fantatry ilay ankizy amin'izany? Anareo ray aman-dreny koa mba tsara ianareo mitsotra ny marina ny zanakareo, amin'izay mba mahalala ny tokony ataony ny ankizy satria nareo ange efa nandalo lalam-piainan'ny tanora. Ny ankamaroan'ny ray aman-dreny daholo efa nandalo lalam-piainana daholo dia tsy hitako ny olana hoe maninona tsy tsorina amin'ny ankizy hoe ratsy izany, mahamenatra izany. Menatra ankanareo namboatra ilay zanakareo ngeza be fandehanam-bady io. Dia tsy menatra mihitsy ianareo miteny amin'izany hoe mahamenatra. Nefa dia nahavita ianareo nanamboatra zazakely. Hisorohana an'izay aloha izay mba tsy hiverenana ny loza accident, ilay loza niainanareo mivady taloha. Dia mba tsy tokony hoe miolakolaka intsony ianareo fa mila mitsotra ny marina ny ankizy. Mino fa mazava tsara aminareo izay ny revy sy ny ditra. Ohatra indray koa izao nareo roa. Any an-dakilasy ianareo roa, fotoana fianarana, manazava lesona ny mpianatra, dia tsy mihaino ianareo fa laosinareo mifanao fampizezitra satria hoe pisipo izay dia manao mifandamoro am-pianarana ao na eny an-tokotany eraka izao rehetra izao. Dia tsy mianatra lesona dia rehefa tonga ny fanadina dia zéro manatody. Izay dia atao hoe ditra.
Fa raha ohatra ianareo roa ka hoe samy mpiara-mianatra ohatra, samy miaraka mifanoro hoe ndao rangahy mba tena boss be tsika roa, tonga dia miaraka tafita tsika roa, dia amin'izay tsika roa mba samy tafita dia ny tokantranontsika koa amin'izay mba lasa samy mitomombana tsara mialohan'ny hidirana ao tokantrano. Dia mifanoro ianareo hoe izao raha misy tsy mahay ohatra ny atao mademoiselle dia manoro ikala Leria dia mifanampy mifameno eo ianareo. Izay dia revy izay. Samy hafa mihitsy ny revy sy ny ditry. Ny revy mahalala ny antonony, hatreto ny farany, eto ny zavatra farany tokony atao. Fa ny ditra diso tafahoatra loatra dia manimba sy mamotika. Ianareo ihany ange no mitseza vokany avy eo rehefa tonga fotoany. Noho izany engany mba dia nanao revy daholo rehetra rehetra. Ohatra hoe nareo izao mandehandeha mamonjy fety ihany koa, tsisy maharatsy izany ange ohatra hoe mandeha mamonjy alim-pandizana. Dia ny lehilahy izao tonga dia vao mahita ilay vehivavy ilay mandeha mamonjy maditra be sipa iny, ary lisa mandeha mamonjy ihany angamba tsy maditra koa. Tsy izay ilay izy. Afaka mandeha makany koa ny vehivavy. Fa tsy hoe rehefa mandeha makany akory dia eny mandihy makany miarakaraka amin'ny namana sy ny zavatra rehetra ohatr'izay. Rehefa vita ny fandisana dia mody. Dia izay ny revy. Fa rehefa tonga makany kely alika dia nazaka sipa dia niaraka tolo tamin'ny bandy, avy eo be voka avany na ditry-ndry izany izay. Ary ialahy koa ohatra hoe nandeha nakany koa ialahy izany, nandeha namonjy fety tany ialahy sy ny namany ialahy, nazaka sipa be dia be ialahy, 2, 3, 4 ndao rangahy tsika araka ataona amin'ny hôtely dia izao. Ditra daholo izany. Ny zavatra rehetra rehefa diso tafahoatra dia lasa ditra. Noho izany rehefa manao zavatra izany isika dia mila mandinika ny lafy tsara sy lafy ratsiny, izay vao manatanteraka. Mahasoa anavy ety, inona lafy tsara inona sy lafy ratsiny? Tanterahana ilay izy raha tsara, tsy tanterahana ilay izy raha ratsy. Dia izay. Mankasitraka anareo manaraka fandaharantsika dia amin'ny manaraka indray.